Mitondra ny teny fiarabana ho antsika nahavita ny krismasy tokolasy sy tokovavy. Manomboka ny fiandohan'ny herinandro isika ary herinandro izay hamarana ny taona 2024 ary handraisana ny taona 2024 ny herinandro hitsahantsika. Fa herinandro tsy mampilamina ny raharaham-pirenena satria raha miantso fitoniana ny fitondram-panjakana dia tsapa ihany eny anelanelan ny ady hevitra eny ireo lafin-javatra maro amin'ireo tsy fahataterahan'ny asa sy ny teny izay napetraky ny fitondram-panjakana ka tsy hahivon'ny fiarahamonina eny amin'ny tambazotra sosialy sy amin'ireo fanaovana tombana sy tsy hahany taona 2024. Ambarantsika matetika manko fa tsy ny zava-bita ihany no hitsarana ny fanjakana fa ny zavatra tsy vita ihany koa dia entina hitsarana ny fitondram-panjakana. Maromaro manko ireo zavatra izay nampanantenainy ity fitondram-panjakana ity fa tsy maintsy hatomboka mialohan'ny faran'ny taona kanefa efa andro vitsivitsy no isaina dia marina ny taona 2024 fa mbola betsaka ireo zavatra izay tsy vita n'ity fitondram-panjakana ity. Ny eo am-bavan'ny rehetra ankehitriny dia ilay bus 500 ka hatramin'ny 1000 isa izay nentina nanakomana ny mason'ireo mpitatitra ary nanampenana ny vavan'izy ireo mba tsy hanaiky na hampiakatra ny sarandalana ho 1000 ariary na 700 ariary na 700 ariary teto Antananarivo renivohitra satria efa mivoy an'izany ny ampahan'ny mpikambana teo anivon'ny CTU nareo fikambanana mpitatitra an-tanan-dehibe. Natahotra mafy ny fitondram-panjakana satria 704 ariary ny gazoaly ary 705 ariary ny litatra ny lasantsy ka ireo trangan-javatra ireo dia mety hampiakatra ny sarandalina indrindra ho an'ny taxi be. Taxi moa zany dia efa anjaran'izy ireo ny mampiakatra izany fa ho an'ny taxi be izay anisan'ny fitateram-bahoaka izay ampiasain'ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra dia tsy ho zaka ary izay le hoe fipoahana ara-tsosialy explosion sociale goavambe raha sanatr'izany ka niakatra 700 na 700 na 1000 ariary ny frean'olona iray na sara-pitaterana izany. Vokatr'izany dia nanambara fa nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo solon-tena mitatitra sy ny mpanjifa ary ny fitondram-panjakana ka ataony nanapahana fanakaham-kevitra izay tsy fantatra ny amin'ny hoe tena matotra sa tsy matotra fa izao faran'ny taona izao no ahafantarana fa tsy matotra ny fanapahan-kevitra ndraisina tamin'iny satria ny mpitondra teny ny fiadinan'ny repoblika mihitsy no nanambara izany ny amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana fa mba hanamaivana sy resaka fitaterana eto Antananarivo renivohitra dia nafatra bus 500 ka hatramin'ny 1000 isa ny fitondram-panjakana. Raha ny vinavina dia miisa eo amin'ny 1000 eo ny bus vaovao moderna azo atao hoe manara-penitra izay afarantsika mialoha ny faran'ity taona 2024 ity. Kinanjo ny fiadinan'ny repoblika ihany no ny teny hoe tsy nampanantenana izany na izy tena na ny filohan'ny repoblika nefa dia fantatry ny rehetra izao izany fanambarana nataony izany. Ny aloha lalana an'izay nefa nisy fanazavan-kevitra nataon'ny ben'ny Antananarivo renivohitra ny amin'ny hoe olana avy any am-pitatitra fa tsy avy eo anivon'ny komina na fiadinan'ny repoblika akoriny izany hoe ny fitondram-panjakana iray manontolo no tsy mahatafiditra izany bus izany. Inona tokoa moa no haneken'ny mpitatitra zavatra hamono azy ary na ny komina Antananarivo renivohitra ary ve dia resy lahatra ny amin'ny hoe hitondrana bus 1000 eto Antananarivo renivohitra kanefa mifodo-dravitra samin'ny alalan'ny lalana dia tsy mahazaka izany ary tsy possible izany manoloana ny embouteillage na fitohanan'ny fiarakodia. Tsy mila mandeha lavitra ny saina fa zava-misy eto Antananarivo renivohitra sy manodidina fotsiny eo amin'ny 5 metatra miala ny isam-baravaran'ny vahoaka malagasy dia afaka mamantatra izany. Saingy fitondram-panjakana moa tsy mety miaiky mihitsy tsy fahombiazana ary tsy mety miaiky fa lainga no hasesiny sy fanany vahoaka malagasy ka anisan'ny lainga miariary ity resaka bus ity. Fa tamin'ny fitokanana ny lalina Ambilobe Vohemara ihany koa dia nanambara ny filohan'ny repoblika fa hanomboka ny lalana izay atao aty Andapa igorobaka aty Antsohihy ka nambarana fa mialohan'ny faran'ny taona dia hanomboka izany. So indray enjehantsika ny amin'ny hoe milaza vaovao tsy marina manaparitaka tsao na sanatr'izany mitantara lainga fa ny tenin'ny filohan'ny repoblika mihitsy no averintsika tamin'ny fitokanana ny lalina ho isika tany Ambilobe Vohemara ka nilazany izany fa alohan'ny faran'ny taona dia hanomboka ity lalana Andapa Antsohihy ity enoantsika vetivety izany. Misy lalana nangatahany ray aman-dreny hoe monsieur le président
Zay raha ohatra ka avy any an-dapa hiakatra ho any Voemar ka andeha ho any Antsohiry dia tsy maintsy miodidina be. Noho izany hatramin'izay natany ny tany, hatramin'izay mpitondra rehetra ny fandiny, mbola tsisy lalana betsaka noho ity namboaritsika. Eto dia milaza amintsika fa hanomboka amin'ny faran'ny taona ihany koa hamaky lalana isika mba hampandroso ny Ambilobe, mba hampandroso ny faradavarotra Ray Manontolo, dia ny lalana izay any an-dapa tonga dia mivoaka mitropaka atao goudron tonga hatrany Antsohiry ho ataotsika goudron avokoa. Izany tokony asovana. Dia iny izy iny andro vitsivitsy ozy isika dia hamarana ny taona isika eto Madagasikara ary izao tontolo izao ao anatin'ny fanosan'andro grégoriana na calendrier grégorien. Ka izany no atsapany rehetra ny aminy hoe inona sy inona avy ary no andrasana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampanantenana fa hoe tsy maintsy ho tanteraka izao mialohan'ny faran'ny taona. Ity mialohan'ny faran'ny taona ity dia tsy aivony rehetra ny amin'ilay hoe tokony efa nomboka amin'ny fanamboarana RN13 ary tsy hanao politika raha ohatra ka tsy vita zany lalana zany. Raha ohatra ka tsy vita ny atao hoe RN13 dia manomboka amin'ny Fort Dauphin mandrapatonga ny Osiany. Fa tsy hoe ampahandalana kely Fort Dauphin Ambovombe akory, tsy zany ny RN13. Dia eo ampiandrasana amin'ny mialohan'ny faran'ny taona ihany koa isika ny amin'ny mialohan'ny faran'ny taona maromaro, anisan'izany ny Tanamasoandro, ny flyover, ny voie rapide eto Antananarivo izay mahazo amin'ny tsy atosika sery Antotapenaka, ny any Toamasina misy lalana mirefy 7 kilometatra eo. Fa maro ankoatran'izany no andrasana tahaka ny université sy ny sisa izay tokony ho vita n'ilay fitondram-panjakana nefa fa tsy vita. Mangony fotsiny moa ny teleferika. Zavatra hafa ary no nitotona faran'ny taona ho an'ny vahoaka malagasy. Zavatra hafa izay atao zary efa mahazatra malagasy kanefa heverina fa tsy vahaolana fa lasa vahaolana l'izy dia ny amin'ny fitserana fotsiny ihany ataon'ireo vahiny ho an'ny Madagasikara satria namoaka vola 250 millions de dollars indray na 500 tapitrisa dolara indray ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ho fitserana ny Madagasikara satria izy ireo be loatra ny fahantrany eto Madagasikara ary tserany aina ny fahavoazan'ny fiarahamonina amin'ireo 3.7 isanjato izay tokony hisitraka izany ka ndao ho vatsiana amin'ny alalan'izay filet de sécurité sociale izay ny eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ka vola izay 500 tapitrisa dolara no avoaka ao anatin'ny efa taona ity tetikasa ity ka tokantrano heverina ho faran'izay marefo sy mahantra indrindra 3 tapitrisa no vatsiany Banque mondiale ka ny resaka scolarisation na ny fampianarana ny mpianatra, ny resaka nutrition na ny tontolon'ny fanjariana ara-tsakafo tsy tsaritra ny ilazana fa ny Florazuela dia anisan'ny champion ny nutrition zany hoe anisan'ny tompon-daka ny fanjariana ara-tsakafo kanefa isika moa zany dia namoaka vola ny Banque mondiale tsy tsaritra ny ilazana an'izany. Dia ao anatin'izay ny aminy hoe atosika mba anana toe-tsaina hamokatra orinasa sy toe-tsaina ahafahana mivelatra anivon'ny fiarahamonina ka anana riska bebe kokoa hivoatra amin'ny fiainana ireo olona izay toanan'ity tetikasa 500 tapitrisa dolara navoaka ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ity. Zany no cadeau de Noël ho an'ny Madagasikara satria tsy mitaza-potsiny ny banky iraisam-pirenena izy ireo izay namoaka tao anatin'ny fanadihadiana fa ny 1.20 isanjato ny vahoaka malagasy dia mahantra fadiran'ovana. Mbola ny Banque mondiale ary zany fa raha nitaratra eny anivon'ny fiarahamonina izay mety tsy ho tratra ny fanadihadian'ny Banque mondiale dia efa mahery ny 470 na 70 isanjato ho any manodidina any ho any hoy ny mpandinika ara-piarahamonina sy mipahy teo karena. Zavatozy zany kanefa iainan'ny vahoaka malagasy tsy hita izay anaovana azy. Ao anatin'ny andro fetintsika dia tafiakatra 10 ariary ny kapoaka amin'ny vary. Manodidina tsy lasa lavitra an'Antananarivo ary dia 510 ariary. Zany hoe dia manjary tsy 3 arivo ny kilao amin'ny vary. Ny atody 700 ariary. Ny ankoatran'izay tsy resahantsika satria marobe ny fiakarana tsy hitanono. Ary na ny mpiasam-panjakana ary dia mbola betsaka noho ny menimenina fa mbola tsy naharay vola ao anatin'izao fotoana itenenantsika izao satria ny ampahany nareo sokajy izay voaloha faharoa fahatelo no efa nahazo. Misy ny sokajy hafa ivelan'izay mbola tsy nahazo ny karama n'ireo mpiasam-panjakana.
amin'ny akapobeny manko rehefa fety volana desambra tahaka izao dia manodidina fa 5 volana desambra de efa saika mivoaka avokoa ireo vola na taratasy-mbola ahafahana maka ny vola eny anivon'ny tahiry-mbolam-panjakana na ahafahana maka ny vola eny anivon'ireo ministera foibe samihafa izany. Saingy zany moa zava-misy eto Madagasikara. Manam-pirofo zany fa bankiropotra mantra ary misedra ny tserany eny ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Kanefa fanjakana dia hitantsika ny jirona rihatra teny an-dapa, ny fizarana kilalao amin'ny mpiasan'ny présidence ary ireo fisesehoana samihafa ka ny fianakavian'ny filoham-pirenena misy manao fizarana samihafa eto sy eroa zay amin'ny alalan'ny volam-panjakana ireny. Raha somary nangingina nangatsiatsika ny fety isak'ireo départemanta ministériel satria tsisy aotra ny vola zay kirakiraina amin'ny kitapo-mbolam-panjakana eny anivon'ny départemanta samihafa. De mangirifiry, mangidy, kapoaka, mangidy ho an'ny vahoaka malagasy mifamaranana ny taona 2024. Fa betsaka mbola mivavaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe enganeka mbola hivoaka ny karama ary engany mba hahazo an'izany 13e mois izany na mba hahazo indemnité na prime samihafa mba hanatsarana ny fety ary andraisana ny taona 2024 mahafinaritra. Fandrina ihany zany raha fandrina kanefa raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia lavitry ny hafa ny kitay ary tamena tsy rehatra satria tsy afaka manao maziradio koa ny fitondram-panjakana zay sahirana arabola amitehitriny. Anjara andrehetra no mandinika fa manomboka lalaovina misehitry ny serasera moa ilay hoe fanadihadiana 350 vinaninany nataona ONG anankiroa teto Madagasikara ka milaza fa mbola metraka fitokisana ny filoham-pirenena ny taona 2024. Odoe sarotra ny inonina izany ary tsisy malagasy amin'ny fahefana amin'ny olona nampahatra azy nampijaly azy ary nampitondra faisana azy tao anatin'ny 4 taona. Malagasy nampifanankihoana, malagasy nampinana ny tsy fihinana ary malagasy nampitondraina ny mafaitra, tsy malagasy hevitra fa mbola merina olona tahaka izany. Eto io ray aman'onja ary mahafantatra ny tokony atao ny vahoaka malagasy ary fotoana dehibe isaitsaina n'izao farany taona izao ka samy miresaka amin'ny isa-tokantrano isika ny amin'ny hoe ampy aoka izay faranana ity fomba ratsy nataony ity fitondram-panjakana ity ka taona 2024 andinihan-tena hisainana ho amin'ny vaovao ka tsy hamerenana intsony ny mpitondra fanjakana ankehitriny no tanjona ao anatin'izany taona mitsidika izany. Devoiry be sy maro zany tsy ho arery tsy ho anao fa antsika menakavy. Zany zava-misy, za malaza Kasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.